Zava-dehibe mihitsiny lay hetsika natao androany satria raha ny fantarintsika moa zany dia isan'ny fanamby ary isan'ny velarana atao amin'ny filohan'ny repoblika ny fahavitatena ara-tsakafo eto Madagasikara. Zany dia misy lafin-javatra maro lafy no atongavana amin'izany fahavitatena ara-tsakafo zany ary isan'ny iray amin'izany ary tena lehibe ihany koa dia ny fahafantaran'ireo ilay mpamokatra, mpamboly, mpiopy, mpanjono ny mahakasika ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiantraikan'izany ary indrindra mba ahafahany mametraka ny programmany zany sy mipaikadiny dia ilaina fantatra hoe manahoana ny fiovaovan'ny toetrandro, manahoana ny rotsakorana, manahoana ny hafanana sy ny sisa. Dia ity zavatra itsika natao androany ity zany dia akambana zany ny fivoarana ara-teknôlôjia eto Madagasikara na any amin'ny faritra faran'izay lavitra ara zany rehefa misy an'ilay telefôna finday faran'izay tsotra arany dia afaka mametraka fanontaniana ary io dia tsy andoavam-bola ahafahana mahafantatra amin'ny fotoana iny eo ihany zany mahakasika ny toetrandro, ny fivoavan'ny toetrandro, manahoana ny rotsakorana, manahoana ny mety ny toetrandro zany apitso afaka apitso ao anatin'ny fotoana 10 andro ray volana ho avy. Zany dia mba ahafahany tantsaha zany mandrindra tsara ny programana asany. Izay dia isan'ny singa lehibe mitondra makany amin'ilay fiakaran'ny vokatra atongavana amin'ilay fahavitatena ara-tsakafo. Io zany maro lafy fa lafiny anankiray ao anatin'izay zany ity hetsika izay atao androany. Ny faritra aloha zany io ho an'ny Madagasikara manontolo fa tsy hoe faritra iray eto Madagasikara. Marina hoe tetikasa iray an'ny ministera miasa ny faritra atsimo no tena namolavola azy zany satria no tena hiaran'ilay fivoavan'ny toetrandro fa faritra rehetra eto Madagasikara afaka misitraka an'io resaka hotline 321 io. Maninona no hoe ireo no safidiana zany satria ireo ngisana ara-pahamehana lehibe araka n'ireny velorano natao amin'ny filohan'ny repoblika ireny ny vary na vary an-tanety io na vary anaty rano tsy maintsy mahaleo tena ara-bary zany tsika anatin'ny fotoana fohy manomboka amin'ny taona ho avy izay ny tanjona. Dia eo ihany koa ny volon-katsaka satria tsika dia isan'ny tokony ho manondrana katsaka ho an'ny faritra rehetra ty amin'ny ranomasimbe indiana na volon-katsaka vokatra katsaka ho antsika eto toerana. Dia misy ihany koa andro ilay voly fanondrana manokana isan'izany ohatra izay tena manana ny lanjana ny tsena iraisam-pirenena ny resaka gingembre na sakamalao izay azahoana vokatra maro isan-karazany fampitoana azy eo ihany koa ny resaka voanjo. Zany toko hoe maro be zany ny ataontsika la ara-pahamehana fa ireo aloha zany no niraisina nomboana azy fa tsy maintsy mbola hitatra amin'ireo ilay vokatra hafa izay manana lanjany ara-ekônomika ara-tsosialy eto Madagasikara ihany koa zany izy io. Tatsahany tsy resena lahatra tsofa fa iainana zany fa ny tokony ataontsika zany zao dia inona ny vahaolana atolotritsika ny tantsaha mba ahafahany miatrika an'izany. Zay zany ilay ataontsika izao isan'ny vahaolana ahafahany miatrika an'izany mialohan'ny fotoana zany dia fahafantarana mialoha manahoana moa no mety toetoetry ny andro amin'ity taopamboleny ity. Atoatrany zao hivoaka amin'ny volana septambra eo zany ny vinavina ny mety ho toetrandro amin'ny taopambolena lehibe ho avy iny. Dia manoloana an'izay zany dia misy paikady sy laminasa tsy maintsy apetraky ny mpamokatra rehetra ary manampy be amin'izany zany ny tony hetsika izay ataontsika androany tony mba ahafahany mahazo vaovao ara-potoana ary tsy andoavam-bola zany amin'ny alalan'ny teknôlôjia toy ny telefôna finday izay faran'izay tsotra ary afaka ampiasaina manerana nosy. Miova be angamba tsy hoe miova be fa misy tsy maintsy arindra zany mety alefa lolo kely ve na somary taratara kely ve na hoe apoksihana ny olo aza miandro loatra fa raha ny vinavina dia lasa lono ny rotsakorana amin'ity ka noho izany no manamelona ro ilay fiomanana zany ny tena zava-dehibe ao anatiny. Dia fahafantarana koa hoe ho lava ve ny fotoana ilatsahan'ny rotsakorana inona zany ny karazana ataontsika hoe voly tokony ambolena ilay lava be ve tsy ngerim-piainany sa ilay fohifohy sa manahoana tsy dia miova be zany fa mila arindry ampifanarahana amin'ny zava-misy fa tsy hoe mifikitra amin'ilay efa mahazatra hatramin'izay zany fa izay ny ilanan'ny fikarohana izay ny ilanan'ny teknisianina hanampy any tantsaha zany mba ampifandrindra an'izay mba tsy hiarany sy hisedra n'ilay fivaovan'ny toetrandro zany mpamokatra eto Madagasikara.